Mbola ho ampitombona ho aminareo indray ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Sokafo tsara ny tananao. Sokafo tsara ny tananao. Zany indray ry havako malala no lohahevitra asongadiny no finainantsika anio. Atao amin'ny Deutéronomie 5:10, ny 7 hatramin'ny 1:10. Sokafo tsara ny tananao. Tamin'ny vaovao no idiran'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana. Arak'izany dia lalàna vaovao ihany koa no mifehy azy ireo. Mampahatsiaro antsika ilay fitenenana malagasy manao hoe ny tanin'andriana tiana honenana, ny satan'andriana tsy maintsy efainy. Dia indro ary misy lalàna maromaro ny amin'ny fahaiza miaina, ny amin'ny lalam-piarahamonina apetraky ny tompo ho ampiary ny zanak'Israely. Anankiray ao anatin'izany ny lalàna ny fifanomezan-tanana, ny lalàna ny fiantrano eo amin'ny samy olon'Andriamanitra. Arak'izany dia misongadina izany lalàna izany mba hahatonga ireo olon'Andriamanitra ireo alala tanana, dia antsoina ho sokafany tsara ny tanana. Mitovy ihany ny hevitry ny teny izay voalaza eo amin'ny 7 manao hoe aza manamafy ny fonao, na hoe aza manakombona ny tananao, fa sokafo tsara ny tananao. Tian'Andriamanitra ampahatsiahivina an'ireto vahoaka ireto fa nomen'Andriamanitra azy ireo maimaim-poana ny tany Kanana, ary Andriamanitra nanokatra ny tanany nanome ny tany izay iveloman'izy ireo. Dia tahaka izany ihany koa no hoarahan'ny olon'Andriamanitra anahaka an'Andriamanitra alala tanana ka hanokatra ny tanany ho an'ny hafa ihany koa. Izany hoe ilay Andriamanitra nanokatra ny tanany no hitarihana ny vahoaka mba hanokatra ny tanany ho an'ny hafa ihany koa. Dia mampahatsiaro antsika fa fomban'Andriamanitra mihitsy ny malala tanana, fiainan'Andriamanitra mihitsy ny malala tanana. Zany ane ilay Andriamanitra malala tanana ane no nanolotra ho antsika ny zanaka malalana ho avotra hisolo ny fahotany maro. Ilay Andriamanitra nanokatra ny tanany no nanome maimaim-poana ny Jesosy Kristy zanany ho faty tamin'ny hazo fijaliana, ho mohana tamin'ny hazo fijaliana, ho fanadiovana ny olona. Izany toetra n'Andriamanitra manolotra, manome, zany no mampiavaka azy amin'ny izao tontolo izao, ka hitarihana ny saina sy ampianarana ny olona koa mba hazoto hanolotra sy hanome. Jesosy Kristy dia efa nampianatra an'izany, ka ny tenenany manao hoe sambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mandehana ry havako, sokafo tsara ny tananao. Aza asinambadika ny fanomezana, aza asinambadika politika ka hoe domina tapany mba andoha erany, aza asina akamandrom-pandrika rehefa hanome, fa manomeza fotsiny tsotrao. Zany no hitantsika eto. Ndra hoe ianao izy ho ratsy saina amin'ny namanao, eto moa zany le ara-tsy-tsaina dia hoe ny fahafantarana fa akaiky ny fotoam-panafahana dia tsy omena izy. Aza ratsy saina fa manomeza fotsiny tsotrao. Na ihany koa ny mifamadika amin'izany koa dia tsy mety. Indraindray omenao ihany izy, kanefa misy eritreritratsy na hevitra ambadika na hevitra-dratsy eo ambadiky ny fanomezanao. Tonga amin'ilay fitenenana indraindray manao hoe cadeau empoisonné. Ry havako malala, aza asiana hevitra ambadika ny fanomezanao sy ny fanokafanao ny tananao ho an'ny hafa.
tahaka ny Kristy izay tsy namandrim-pandrika fa nanome maimaim-poana ho an'izao tontolo izao. Manomeza sokafo ny tananao, ataovy izay azo ny tananao atao, ho fitsonjovana ny mpiarabelona aminao, ho fiahiana ny mpiaramonina aminao. Raha mbola misakafo ianao, tsarovy ireo tsy manan-kohanina. Raha mbola mitafy ianao, tsarovy ireo tsy manan-kitafy. Raha mbola manana mipetraka amin'ny trano ianao, tsarovy ireo izay tsy manan-kelofana sy ny hafa rehetra. Azonao atao tsara mihitsy ny manokatra tetikasa hanampiana ireo izay olona sahirana mitantana amin'ny fiainana. Indray manko ianao sareo nuk efa manome foana zay, efa ana dia izy dia angataka foana. Fa indraindray koa tsy hainy ny mitantana ny fiainana dia ampianao izy hivoatra, ampianao izy amin'ny tetikasa, manao fanomezana amin'ny endrika tetikasa. Maharitra no ataonao ho an'ny tsirairay mba hahatonga azy hivelatra, hivoatra ihany koa hahatratra ny tanjon'Andriamanitra ho fiarahamonina mitovy, ho fiarahamonina iray. Ravako malala, antso no ataony ny tenin'Andriamanitra ho antsika ary anio dia ny hoe sokafo tsara ny tananao, sokafo tsara amin'ny votoatiny, sokafo tsara amin'ny endrika isehoany, sokafo tsara mba hanahaka an'Andriamanitra izay efa nanokatra amin'ny tanany ho amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Kristy. Eo n'Andriamanitra irery amin'ny volonay. Amen. Hivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Jesosy Kristy ilay fanomezana maimaim-poana ho anay, natolotra ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy ilay tsy mba notehirizinao ho anao samirery, fa nomenao anjara izay koa dia misaotra tompoko, eny misaotra. Ary ankehitriny mahatsiaro am-bavaka manokana izay, ireo izay sahirana amin'ny fivelomana, ireo tsy manan-kohanina, tsy manan-kitafiana, tsy manan-kiantranona, ireo izay tsy manana asa, ireo izay very asa, ireo izay tsy mahavelona ny ankonana. Tompo, fantatray fa manana ny fombanao ianao, anokafanao ny lanitrao, anokafanao ny tananao ho azy ireny, ary dia hiantra sy hamindra folona. Dia matoky manana anao zahay, ry Andriamanitra, ilay mpiantra sy be hindrafoka manome ny hanina sahaza ho anay isanandro. Dia amin'ny anaranao nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.